Amarana ny fotoantsika rakizy. Engaviana ny mpampianatra alohan'ny amaranana fotoana aka fanatazan-drakitra ho an'ny rakitra rodorodo. Isika mbola mianatra amin'ny heriny a hany a vavaksika anolorantsika ny rakitra. Jesosy zokotianay.
ande raha mitsangantsika no ny hira fanetana ny azakazaka masina ny andininy voalohany any. Alahady faraika amby roapolo ny volana Desambra, akatoky ny krismasy, akatoky ny farantaona. Alahady ahitantsika toejavatra telo sosona eo amin'ny fiangonana. Ao ny alahady ho an'ny atokopira tanketsa, ny mpiasan'ny fahasalamana ary anaovana asa sy fampahirezana eto amin'ny fiangonana vizintsika, ary maningana inkeo androany satria andro hitsidia ny Gideona atsika araka ny fanaontsika isan-taona dia misy fiamangina ataon'ny Gideona iraisam-pirenena eto amin'ny fiangonana anentana antsika ho amin'izany asa masina izany. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Amen. Ny salamo fahatelopolo amby zato andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo no idiarantsika an'Andriamanitra. Salamo fahatelopolo amby zato no diarana an'Andriamanitra efa misoratra eo amin'ny écran eo zany ary dia asandratsika ny feontsika ideran'ny Tompo amin'ny alalan'izany salamo zany manomboka eo amin'ny andininy fahadimy. Dia tononontsika zany manao hoe: ny andry an' Jehova eny ny andry azy ny fanahiko ary ny teny nanantenako. Ny fanahiko miandry ny Tompo mihoatra noho ny fiandrin'ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandrin'ny mpiambina ny maraina manantena ny Jehova ry Israely. Fa eo amin'ny Jehova ny misy famindram-po sy fanavotana be, ary izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Amen. Indreto zay Andriamanitro fikambanan'ny voavonjy misaotra anao, eny mankalaza anao fa voavonjy tokoa zay. Misaotra anao noho ny nitahinao ny herinandronay, ny ray volanay, ny raika ambin'ny folo volana no diavinay, ny asan'ny tananay,
ny zavatsarotra rehetra ny lalovanay dia navadika ho fitahiny reny. Misaotra tompo, reto izay tonga eto anatrehanao indray mananty tanana olony fanantenana ka dia miandry anao zahay, matoky anao zahay. Ny fanantenana efa tanteraka dia tsy mba fanantenana, fa izay mbola tsy tanteraka ny fanantenana ary miandry ampahatokiny zahay, tsy ny krismasy loatra fa fety anankiray diavinay zany, fa miandro ny fiverenan'i Jesosy Kristy zay, miandro manantena ny fampiononana sy ny fampaherezanao ny firenenay, ny fiangonanao ary ny olonao masina zay, miandro manantena ny famonjenao amin'ny lafim-piainana rehetra zay. Tonga eto zay ara-mivavaka manatrehanay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Dia raina ny anaranao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina avia manatrety fotoany ity amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Petraky nareo ry havana malala. Dia vetrany dia tanterahana ny fotoana mandriky izay sy ny tanora. Dia mbola faly miaraba antsika rehetra indray zahay ao amin'ny sampana sekoly Alahady. Oka hitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekoly Alahady rehetra. Hivavaka tsika. Andriamanitro, misaotra anao zay satria omenao indray izao ampahampotoana izao mbola ahafahanay ankizy sy tanora mandre ny teninao Andriamanitra. Mangataka ny fananao masina zay tompo, hiasa ty anatinay tsirairay avy atakaranay izay tianao ambara amin'ny teninao. Dia mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao. Amen. Oka hipetraka isika. Ny tenin'Andriamanitra angalantsika afatra amin'ity anio ity dia izay hitantsika ao amin'ny Salamo. Salamo faha 7:100 dia ny andininy faha 8:100 tapany B. Salamo faha 7:100 dia ny andininy faha 8:100 tapany B. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa famitahatena ihany ny laingany. Averintsika indray mandeha hoe fa famitahatena ihany ny laingany. Ty misy tantara kely anankiray rakizy. Ilay tovolahy mampitahotra olona. Ilay tovolahy mampitahotra olona. Mba hanalany sorisory dia mandainga ity tovolahy mpiandrondry ity ka niantso vonjeo amin'ny olona ao an-tanàna fa tafiany ambodiony ny ondriny. Niroatra ny azakazaka ny vatan-dehilahy kanefa tsy nisy izany ambody izany akory teo. Nataon'ilay tovolahy mpiandrondry matetika izany sango mihoatra ny loha izany, ka taty aoriana no ny tena nisy marina tokoa ny ambody dia tsy naharototra ny olona tsony izany. Raha zatra mandainga ny olona anankiray dia tsy ino azy tsony ny olona na milaza ny marina azy izy. Tahaka ity tovolahy voalaza eto ity. Tsy mifidy taona ny fandaingana, na ankizy na tanora na olon-dehibe, dia tsy misy henatra tsony na dia ao mason'ny olona aza. Eny fa na dia ny olona mitonona ho kristianina aza, dia mbola misy mandainga ihany. Firifiry ny olona mandainga amin'ny alalan'io telefona na finday io. Raha misy my olona miantso azy lazainy fa za tena tsy ao Antananarivo mihitsy, fa aiza ianao? Aty Antsirabe nefa ao anaty bus eo amin'ny 67 ihany izy. Misy olona mifanao fotoana eny Analakely, andrasy fa efa ho avy efa kaika tratry ny embouteillage eto Anosy eto fa vetivety kely sisa, nefa izy vao miditra bus. Tsy fitaovana natao andaingana rakizy ny telefona, fa ampiasao amin'ny zavatra tsara. Ny lainga ry havana dia izao anisan'ny fahotana eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy andovatsika ny fiainana mandrakizay. Iza no mpandainga afa-tsy nailan-dahan'i Jesosy Kristy
An Jesosy ho Kristy, Jaona voalohany toko 2 ny anjinin'ny 12. Fantatsika ny tantarany Ananiasy Safira, izay nanafenany ny vola vidin'ny tany. Ary hoy Petera, ry Ananiasy, nahoana Satana no namen'ny fonao andainy amin'ny fanahy masina ka nanafina ny vola sasany vidin'ny tany? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao, fa tamin'Andriamanitra. Ary Ananiasy no nandre izany teny izany, dia nikarapoka ka afaka niainy. Asan'ny Apôstôly toko 5, anjinin'ny 7 ka hatramin'ny 5. Zavatra matahotra ry havana ny azon'ny tanan'Andriamanitra velona. Kaoka isika samy ilaza ny marina amin'ny namany avy. Rakizy, ry tanora, ry kristianina Yerosalema vaovao, esory ao am-bavantsika ny lainga. Angatao fanahy masina mpianatra anao itenin'ny marina mandrakariva, fa ny devolo ny mpandainga sady rain'ny lainga. Andeha ary iarahantsika mamaky ilay Salamo 5:100 ny anjinin'ny 9:100 tapan'ny by teo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa famitahatena ihany ny laingany. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, fa ho amintsika rehetra kosa izany teny izany. Amen. Mivonona iano ny tenin'Andriamanitra sika amin'ny alalan'ny hira voalahatra. Ny afatra avy amin'Andriamanitra sy amakiana ny tenitsika. Iara hivavaka isika tompoko. Jesosy, midera sy mankalaza ny haben'ny fahasoavanao izahay, raha notahinao ka tonga eto amin'ny tempolinao masina. Misaotra tompony amin'ny fitarihinao lalana, misaotra noho ny fiarovanao anay, misaotra noho ny amin'ny fombanao anay mandrakariva. Ankehitriny tompo dia mametraka feno eo am-pelatananao indray izahay ity herinandro vaovao ity. Ny alahady androany dia hitondranam-bavaka manokana ny taniketsa momba ireo antoko-pihiry ianao, ireo zaza madinika, ireo tanora. Ianao no mba azy mandrakariva ary hanome hery ahafahany mijoro ho mpanomponao Andriamanitra amin'izay ataony rehetra. Hoentina mibavaka koa tompo anio ny mpiasan'ny fahasalamana. Tsy mitsahatra mametraka eo am-pelatananao ny adidy sy andraikitra izay apetraka ao aminay, ahafahanay mikarakara ny mpiara-belona aminay. Ianao tompo no an'olon-tsainanay, ianao no hitari-dalana anay mandrakariva, ary ampafantatra anay ny sitraponao amin'izay ataonay rehetra. Raha ho vakiana tompo ny teny anio dia ny fanainao masina aty anatinay no hiasa ao amin'ireo izay amaky ny teny mba hamaky tsisy diso. Ary ho an'ny mpitondra ny hafatra dia ianao Jesosy Kristy tompo no hiteny ao anatiny, ahafahanay vahoaka an'Andriamanitra mandray ny hafatra
mba ho vatsy ho fahasalamana ho an'ny lofinay ary hialolalana anay amin'izay ataonay rehetra. Miasa mahery ary tompo aminay tsirairay avy mba hahafahanay manan-tenanao mandrakariva amin'izay ataonay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no angatanay izany vavaka izany. Amen. Jeremia toko 4:40 atomboka amin'ny 5:20 ka hatsatra amin'ny 2:20. Teny rehetra dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Efa narianao tokoa va Joda? Efa naharikoriko ny fanahinao va Siona? Nahoana dia mamely anay ianao ka efa tsy mety sitrana izahay? Nanantena fiadanana izahay kanjo tsy nahita soa ary andro fanasitranana fa indro fampitahorana. Jehovah, tsaronay ny faharatsianay sy ny heloko ny razanay fa efa nanota taminao izahay. Noho ny amin'ny anaranao dia aza harianao izahay, aza atao ho tsinontsina ny seza fiandrianany voninahitrao. Tsarovy ka aza tsoahanao ny fanekenao taminay. Mba misy mahalatsaka ny ranorana va ireny sampony jentilisa ireny? Na mahay mandatsaka ranorana mivatrafatra va ny lanitra? Fa tsy hanao ihany va no izy, ry Jehovah Andriamanitray eo? Koa manantenanao izahay satria ianao no nanao ireo zavatra rehetra ireo. Luka toko 2:5-20 ka hatramin'ny 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandra ny fampiononan'ny Israely, ary ny fanahy masina dia atao aminy. Ary efa nambarany fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitany an'i Kristy ny Tompo. Ary nentin'ny fanahy masina niditra teo an-kianjan'ny tempoly izy, ary rehefa nampidiny ny ray aman-dreny Jesosy azy dia mba anaovany araka ny fomba ny lalany amin'ny zaza, dia nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao, fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana ahazavany firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Amen. Titos toko 2:1-12 hatramin'ny 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handahy izay toe-panatsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho amin'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Izany no lazao sy hananaro ary andrarao amin'ny fahefana rehetra, aza vela isy ianao tsinotsinona anao. Ray masonao manamasinanay ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Andeha hitsena ny afatra ny ten'Andriamanitra isika amin'ny hira voalahatra. Tsanganana no anaovantsika izany. Oh
miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika rehetra, ary sokafy ny baibolitsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka, rehefa novakiny ny zanakitsika teo ny toko 2, andininy 520 ka hatramin'ny andininy 230. Lioka toko 2, andininy 520 ka hatramin'ny 230. Akatoko ny krismasy moa zao dia miresaka ny amin'ny fahatongavan'ny Mesia tsika, ary mitarika atsika zany amin'ny resaka fanantenana ao anatin'ny advent rahateo moa tsika zao zany. Ny advent dia mampanantena atsika Andriamanitra fa ho avy indray Jesosy Kristy, ny fiaviany Jesosy Kristy ho avy moa ny krismasy, zay tsy dia tena hoe ino ny tena zava-dehibe amintsika ho avy ny krismasy, mandalo ihany iny sainga zava-dehibe amintsika ny zavatra ao anatin'izany krismasy zany, ny fotoatiny zany dia fahatongavan'ny Mesia. Omentsika lohateny izy ity, miova kely ry zanako malala amin'ny écran zany resantsika ny amin'ny antsoina hoe ny olona tsy ho diso fanantenana. Iza no tsy ho diso fanantenana? Miandry an'Andriamanitra. Iza no afaka manantena an'Andriamanitra dia vaitsika kely manao hoe ny olona tsy ho diso fanantenana. Iza ny olona tsy ho diso fanantenana? Aza variana nareo amin'ny écran fa miresaka ako. Aza variana nareo fa miresaka ako. Ny olona tsy ho diso fanantenana, vaikely eo. Ny olona tsy ho diso fanantenana ny lohateny. Zay. Lioka toko 2, ny andininy 520 ka hatramin'ny 230. Ny resantsika mantsy ny amin'ny antsoina hoe ny olona tsy ho diso fanantenana zany, satria zavatra iainantsika isan'andro ny fahadosom-panantenana. Ny teny hoe fanantenana ao amin'ny soratra masina moa zany, ny teny fototry ny baiboly testameta vaovao, dikany hoe miandro zavatra tsara na miandro zavatra ratsy. Sahala amin'ny any amin'ny vantany linina zany iny, poketra hoditra tsara tarehy no asehony anao, fa rehefa tonga any aminao izy dia poketra vorodamba. Dia gaga ianao ohatry angaty iny nandrasako tao, ty angaty le sary. Vazaha moa dia efa mailo amin'ireny dia ataony ihany azy asiany soratra ihany hoe tsy ao anatin'le contractuel, zany hoe tsy ao anatin'le contrat akory le sary, fa mety zavatra hafa no azonao. Ny fahadosom-panantenana zany zavatra iainantsika isan'andro zany. Mety ho diso fanantenana ny olona. Efa resako teo le hoe miandro vantany linina ianao dia zavatra hafa nafaranao, zavatra hafa ny tonga. Fa ny tena hevitry ny teny raha mijery ny matoanteny ampiasain'ny baiboly ianao dia ny hoe manantena pahatokina. Manantena pahatokina. Fa amin'ny teny grika hoe elpigène zany dia hoe manantena pahatokina ianao. Mifamatotra zany amin'ny finoanan' Jesosy Kristy. Zany hoe miandry ny Mesia, zany ny resahana, miandry ny Mesia. Ka izy ireo olona izay miandry ny Mesia ireo ary tsy ho diso fanantenana, dia olona manana kalitao na manana toetra anankitelo miavaka tsara. Voalohany dia olona tena mivavaka. Olona tena mivavaka ireo. Olona tena mivavaka. Faharoa dia olona tarihan'ny fanahy masina. Olona tarihan'ny fanahy masina, zany hoe manaiky tarihan'ny fanahy masina. Ary fahatelo dia mifanena amin'i Jesosy Kristy. Olona mifanena tamin'i Jesosy Kristy ireo, efa nandray an'i Jesosy Kristy, filazana azy keo. Voalohany zany dia olona tena mivavaka. Olona tena mivavaka. Iza no afaka manantena an'Andriamanitra? Na hoe iza ny olona tsy ho diso fanantenana? Dia ny olona tena mivavaka. Ny olona tena mivavaka. Io olona tena mivavaka io lazain'ny soratra masina io dia ndetsika iondrika kely iaraka mijery soratra masina.
manomboka amin'ny andiny fadimy ambyroapolo a vakeo ny andiny fadimy ambyroapolo a amin'ny anaran'i jesosy manao hoe rindro nisy lehilahy atao hoe simeona tao jerosalema ary marina sady mpivavaka tsara zany lehilahy zany ka miandro ny fampionona ny israely ary ny fanahy masina dia tao aminy olona tena mivavaka tsara ny atao hoe mivavaka tsara zany dia hoe olona manaja n'andriamanitra manaja sy makatoa n'andriamanitra lehilahy zay tsika pahatsorana hoe matahotra n'andriamanitra tena mivavaka olona tena matahotra n'andriamanitra sy hoe olona mampiseho amin'ny olona fa mivavaka tonga ny ampiangonana dia mivavaka be fa olona tena matahotra n'andriamanitra ka ny fakanisana ny ampiangonana dia maneho an'izany fahatahoran'andriamanitra zany ny zavatra faharoa amin'le hoe olona tena mivavaka dia resahan'ny andiny fadimy ambyroapolo io any ka niandro ny fampiononana ny israely zany hoe anisan'ireo olona mahatoky sy nivadika tamin'ny finoana miazona tsara ny finoana zay nananany azonony tsara ny mahakristianina azy raha lazaina zany amin'ny teny ao dia hoe nazonona tsara ny mahakristianina zany hoe mpivavaka tsara gne mivavaka marina dia olona miazona tsara ny mahakristianina azy tsy olona taitaitra indraindray kristianina tsara indraindray mivadika indraindray hafahafa fa tena miazona ny finoana an' jesosy kristy miazona ny fanantenan'ny israely ozy izy ny volazana soratra masina zay ny zavatra faharoa ary ny fahatelo amin'ny olona mpivavaka tsara dia miandry hoe miandry dikany teny hoe miandry eo amin'ny ty texte lioka toko faharoa ty dia hoe vonina andray vonina tena andray vonina andray an'iza vonina andray an'iza vonina andray an' jesosy kristy dia ho avy zao ny krismasy a tsy ny krismasy akory ny mahatonga antsika handray an' jesosy kristy fa mahalala tsara tsika fa jesosy kristy dia fa tonga ty ambonin'ny tany araka ny soratra masina vonina andray azy tokoa ve tsika so vonina anao fety zay fa lesako tamin'ny roa taona nyresaka an'le hoe ndraindray amin'ny fety krismasy ty mampalelo dia zao hoe dadabe noely ny malaza anao jesosy kristy sa marina zany sao tsy marina zany lazaiko zay marina zany mampalahelo ah dia zay dadabe noely ny malaza no jesosy kristy ny azo no noely zay ny mahatonga antsika tsy dia tena hoe taitra loatra hoe mandravaka be anio fa misy mba hanaovan'ny ankizy azo noely io dia efa zava-dehibe zay ny azo noely no andanimbola be fa rehefa asiana manao ny asan'ny tompo tsy mahafoy tsy mety manao zay sahirana fa ny azo noely andanimbola be dia zavatra aitsaitra no zava-dehibe ka vonina andray tokoa an' jesosy kristy ve sika fa raha vonina andray tokoa tsika dia tsy ho diso fanantenana tena tsy diso fanantenana zay ny zavatra voalohany ka ny olona tena mivavaka tsara zany a ny olona afaka manantena na olona tsy ho diso fanantenana ny faharoa dia zao ny olona tarihan'ny fanahy masina ina moa natao hoe olona tarihan'ny fanahy masina voalohany atao hoe olona tarihan'ny fanahy masina dia manana ny fanahy masina ao aminy jeso tsara ty a zay ny hoe mpivavaka tsara izy ary ny fanahy masina dia taiza ozy izy tao aminy ny fanahy masina andiny ny fahadimy ambyroapolo tapany farany ary ny fanahy masina dia tao aminy manana ny fanahy masina ao anaty manana ny fanahy masina mitoetra manjaka ao anaty dikany hoe olona manana ny fanahy masina zany a dia olona efa mibebaka tamin'ny fahotany zany nandray an' jesosy kristy zany olona manana an' jesosy kristy ao anaty zany fa tsy hoe zavatra fakofako ny zavatra rehetra zao dia ao anatinao ao dia hoe fanahy masina hipetraka ao zavatra mifanohitra zany ny fanahy masina dia mipetraka ao amin'ny olona tena mivavaka fa tsy mipetraka ao amin'ny olona dia lazay ny havatsika hoe mandainga tsara velatsy manao zavatra takan'izany tsy resaka moraly moa zany fa ny zava-dehibe dia hoe ny fanahy masina dia mitoetra ao amin'ny olona masina mitoetra ao amin'ny fiangonana dia ny olona tahaka izany a no antsoina hoe entin'ny fanahy masina zay tarihan'ny fanahy masina ny fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra ny olona tahaka izany no tarihan'ny fanahy masina zany dia le teny hoe ary dia nentin'ny fanahy masina ozy izy ary efa nambaran'ny fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy dia eo ambany eo misy hoe ary nentin'ny fanahy masina andiny fafito ambyroapolo dikan'le hoe nentiny dia hoe novombininy porte sahala amin'ny zavatra aronankiray a novombininy
Vombinina rehefa mivombinina ianao a inona dikany teny hoe novombinina raha amin'ny hevitry ny teny hoe manana safidy sa tsy manana safidy ho aiza zay mivimbona anao no mitondra anao mena atsimo na mena varatra ary zany ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra zany ny olona tena manatenan'Andriamanitra zany dia manaiky hoentin'Andriamanitra amin'ny lalana tian'Andriamanitra ale fa tsy amin'ny lalana tiany ale ao a avy ianareo e fa atao tandro mahatsiraka so matory ao tsara tsika lalan'Andriamanitra tiany ale zany natao hoe entin'ny fanahy masina fimbinao takany harona zay izy ny Isaia ao misy an'izay a fimbinao takany harona zay tena vimbininy marina ny tolombavakytsika fifoazana hoe misaotra anao zay fa no tantaninao sy no vimbininao tena tantanin'Andriamanitra tokoa vimbininy ianao ary hoentiny makany amin'ny lalana tsara ianao fa tsy makany amin'ny lalana ratsy makany amina hevitra tsara ianao fa tsy makany amina hevidratsy zany natao hoe entiny fanahy masina ny soratra masina moa amin'ny galatiana ny romanina dia miresaka lavabe ny amin'izany fitarian'ny fanahy masina zany ary aty amin'ny filazantsara araka ny jaona izy dia miresaka ny amin'ny hoe ny asan'ny fanahy renao tsara ny feony menao ny rivotra mitsoka tsara ny rivotra fa tsy hoe mipetraka takan'izao anao dia mahalala hoe makaizy zany rivotra zany daka izany koa ny asan'ny fanahy masina tsy fantatrao zay aleny avy eo fa manaiky ny anjaranao ny anjaran'ny olon'Andriamanitra zany dia manaiky ny fitarian'ny fanahy masina manatsafidy ianao a fa ny safidinao dia anirinan'ny safidin'Andriamanitra ka ny olona tsy ho diso fanantenana dia ny olona manaiky hotarian'ny fanahy masina ary ny farany ao anatin'ity texte moa zany dia ny hoe ny andininy 9:20 dia nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra nanao hoe tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao mifanena amin'i Jesosy Kristy mitondra an'i Jesosy Kristy nandray an'i Jesosy Kristy zany ny dikany io nandray an'i Jesosy Kristy mitrotro azy fantatsika rehetra ny hevitry ny teny hoe mitrotro zany mitrotro azy rehefa mitrotro zaza ianao a dia manao an'izao hoe mitrotro zaza tao ohatr'izao zazakely mitrotro zaza ao hoe mitrotro zaza zazakely zany tao ohatr'izao atao lavidavitra zany le zazakely fa atao an'izao ny zaza rehefa trotrona zany hoe mifanena mihitsy mifandray ny vatanao sy ny zanakao rehefa trotronao izy na babenao izy tahaka izany koa le teo hoe nandray an'i Jesosy Kristy tena iny le hira 27 iny e miara amin'ny tempo izy izy ho tena iray miara amin'ny tempo ho tena iray amin'i Jesosy Kristy ianao zany ge ny olona tsy ho diso fanantenana fa ho diso fanantenantsika amin'ny fotoana ndray andro any raha tsy tena mitrotro nandray marina an'i Jesosy Kristy isika Simeona na dia efa ho 100 taona aza antitra be dia niandry ny fiandrasana moa zany tsy lesaka fotoana ny tena hoe fiandrasana fa hoe miandry an'i Jesosy Kristy miandry an'Andriamanitra miandry ampahatokiana fa ho avo ny tompo miandry ampahatokiana fa mamonjy Andriamanitra zany ny dikany hoe miandry ary dia tonga tokoa ny fotoana dia mifanena aminy ianao ary rehefa mifanena aminy ianao dia tsy mipetraka fotsiny fa mandray azy ianao nyraisinao izy dikany teny hoe mandray zany dia hoe mino matoky ary miankina tanteraka amin'iny fiainanao zany ny nge ny fiainana kristianina sarotro io tsy zavatra manahirana fa tena matoky tena mino an'i Jesosy Kristy ianao ary ny olona rehefa nandray an'i Jesosy Kristy dia afaka miteny hoe tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao asa raha azontsika tsara io hevitry ny teny io hoe zao ny dikan'io a nandray an'i Jesosy Kristy Simeona nitrotro azy dia ozy hoe tsy maninona amin'izay fa mahazo maty amin'izay a rehefa milamina amin'ny fiainako ny olona manana an'i Jesosy Kristy tsy matahatra fahafatesana fa ho avy zany faly amin'ny fahavelomana taka ny Paoly apôstôly mbola misalasala eo anelan'izy roroa azy izy Paoly ny velona ao amin'i Kristy ve sa ny faty dia makany amin'i Kristy koa dia aleo aloha velona ihany azy izy Paoly tsika zany raha mbola velona dia tsy misy manozona antsika ho faty
fa na izany aza raha matytsika manana an' jesosy kristy tsika tsy matahotra n'izany tsika. fety krismasy zao fety farantaona fety andrandrana fahafatesana fa indrandrana fahavelomana fa ny olona afaka miandrandra fahavelomana manantena fahavelomana dia ny olona manana an' jesosy kristy irery ihany. ny olona manana an' jesosy kristy no hitenenany hoe avy amba hanana ny fiainana ary hanana be deabe any nge hoe fiainanao am' jesosy kristy io zany tsy teoria tsy tsenjery tsy zavatra hoe mitovy amin'ny bodista ihany ianao, mitovy amin'ny fiangonana hafa ihany ianao, mitovy amin'ny finoana hafa ihany ianao, fa ny fiainana am' jesosy kristy dia fiainana iainana io, ivelomana io, ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika itenin'Andriamanitra zany a dia tonga zavatra azotsika tsapaina tanana. Zay ny mahatonga ny apôstôly Jauna rehefa miresaka an'io ny epistily io zay efa hitan'ny masonay io izy tsapainy ny tananay ary reny sofinay zany no ambaranay aminareo. dia zany ny fiainana kristianina mijoroana vavolombelony jesosy kristy ka tsy jesosy kristy fotsiny torinao fa ianao mihitsy no kristy kely mandehandeha eo amin'ny fiarahamonina. ianao mihitsy ny kristy mandehandeha eo amin'ny fiarahamonina dia tazamin'ny olona rehetra tsara am'izany veza ay tahaka zany zany jesosy kristy zany, ay tahaka an'ity olony ity zany jesosy kristy zany. mamenatra mondra reny mandiso fanantenana isika fa tsy tahaka an' jesosy kristy tsika fa ndraindray olonafa mihitsy, olonafa mihitsy a tahaka an'ilay tsy tiako lazaina fa dia olonafa mihitsy a dia mitenin'ny olona zany ny ratsy tokoa tsisy tandrony ry pastera zany tenen'ny olona ratsy tokoa tsisy tandrony ry pastera fa dia nitandroka sisany tsy maniry eny amin'ny fiarahamonina eny. Afaka malala tompo any ampaherentsika lalandava ka anankiray amin'izay olona tsy ho diso fanantenantsika satria eo le fizarana io satria olona tena mivavaka tokoa ve ianao, olona tarihan'ny fanahy masina satria olona efa zay manatsofina hoety miaino aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy. Amen. Vavakisika Jesosy tomponay io aza vela ho anisan'ny olona anankiray izay diso fanantenana zay satria ny vavabavapona satria tsy nanaiky ho tarihan'ny fanahinao satria tsy nandray anao mihitsy fa nilaza tena fotsiny ho kristianina. Mamindrafo aminay re tompo malalanay io ao aminao ihany no anantenanay famelan-keloka ary ao aminao no fanantenanay fa tsy eto amin'izao tontolo izao ty izay mandalo sy miserana. Mamindrafo aminay mandrakariva mamela eloka ary tano zay fa tsy mahatananao velomindray ny fanantenanay ao amin'ny teninao dia misaotra anao fa no velominao tokoa zany tamin'ny alalan'ny teninao. Ampioreno ny finoanay mba hiazo lanao hifikitra aminao ary ny famelan-keloka zao omenao dia ho fanomezana sarobidy hoentina mitsena ny fetin'ny krismasy, hoentina mitsena anao amin'ny fahatongavanao rahatrizay ary hoentinay miaina tahaka ny Kristy mpamonjy anay. Dia raina ny voninahitra ao manantena matoky ny famelan-keloka omenao zahay no ianao niombo teo amin'ny hazofijaliana maty sy nitsangana tamin'ny maty. Amin'ny anaranao no hanaovana izany vavaka izany ry Kristy mpamonjy anay io. Amen.
andresika hiara-mitsangana handray ny teny famelan-keloko avy amin'Andriamanitra raha ny bebaka marina tokoa tamin'ny fotsika isika. Hoy ny Tompo, na dia mandra-pahantotsareo aza dia tsy miova, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro, eny izao no hitondra sy hanafaka, dia tongava aminao arak'izay iriny ny fonao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, voavela ny elokareo ny anarany masina, midy arany Tompontsika. Amen. Amen. Zany dia andesika nonona ny fanekemponona larana faefatra imbonantsika amin'ny mino manerana n'izao tontolo izao ny foto-kevitra ary fanombonatsika manao hoe manambara ny fondrontsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny Jaona Paoly Batisa hoe sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe ny teny nataon'ny Samartana hoe tena nay nandraika fantatray fa izy tokoa ny Paoly zao. Araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra feno, ianao ny fiainana marak'izay, ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro. Amen. Mahazo toerana dia mira anankiray nareo ry tanketsy.
Vavolombelona rehefa malala ny misy saza anankiray atao batisa amity marainy tia na atao andro tia misy zavatra anankiroa reto apatsevy kely ho an'izay manao batisa na ny hanao batisa ihany koa. Ny anankiray a dia rehefa manao batisa dia manolo tena ihany koa zany, manavao ny fanolorantena ny ray aman-dreny a, manao fanolorantena ireo rehefa nanao batisa rehetra mpanefana sany tompo ka fanavaozam-panolorantena zany. Faharoa ny zaza atao batisa indrindra fa raha zaza dia manina tsara ny sainy atao batisa, tsy apatoriana rehefa makaty am-piangonana atao batisa fa manina ny sainy ary dia mandray tsara zany batisa izany izy. Ataontsika androso amin'izany 1970 andininy voalohany sy fahatelo. Thank you.
faliana no andraisantsika ireto namantsika ireto izay manavao ny fanolorantenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalana izao sakramenta ny batisa izao. Inoy ary ny teny nosoratra masina norenan'ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-tandra sy ety an-tany, koa mandehany ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitanina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby ianao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby ianao aho. Ary tao amin'ny koa ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesonana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorana Kristy, fa niara-ny levona taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana Kristy Jesosy, fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy tsonina jiosy na grika, na andevina tsy andevina, lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Izany dia iray aman-dreny niteraka sy ianareo fianakaviana tompon'andraikitra dia misy fanekena ataonareo tao anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, aoka ambaranareo mazava mafy tsara hoe ny fiangonana izany. Dahary manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny ijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay, ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe ny raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy hanekeny an' Jesosy Kristy ho tompo, mba ahazony hery handavana ny asan'ny satana rehetra, vonona ny vavaka ho azy sy hampianatra azy vavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony izao fanao batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo, ny herin'Andriamanitra ny ankinanay anatetarahana izany. Amen. Aza manao ralia, aza manao ralia fa kalma fotsiny. Ren'Andriamanitra izany fanekena efa nataonareo teo izany a, izy hanampy anareo amin'ny fanatanterahana izany, fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Tsakantsika fiangonana marika ny fandraisantsika andraikitra amin'izany. Fa afaka isika, Andriamanitra raitsy toa, tia anay dia tia anay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaroanay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentan'ny batisa. Koa mitalao aminao izay raha io manatrehanay. Aoka ny fanahy masina hanome hery ny asa tanterahany eto ampanovan'izao batisa izao, fa rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay fiainana vaovao amin'ny Kristy any izao. Ary ty zaza atao batisa ty any eo voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampitafio ny zanakao izy, ampiraiso endrika aminy noho ny asan'ny fanahinao masina izay mitarika azy sanandro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ravalson Niaiko Iorenantso Adriel. Zay. Ravalson Niaiko Iorenantso Adriel. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao ny tompo. Amen. Favaka isika. Faly misaotra anao zahay tompo, fa tanteraka ny fanindrin'ny reto ray aman-dreny reto. Miombonay ianao amin'i Jesosy Kristy izao ny zanany, ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Angatanay fiangonana dia nitehirizanao an'ity zazy ity eo ambany fahasoavanao, ampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny, azahoany manatanteraka ny fanekena efa nataony teo anatrehanao, mba ny fahasoavanao anie ny ezaka rehetra
taon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonanao amin'ny fitezana ity zazy ty ka tahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany iny. Amen. So ny teny famezatoky avy amin'Andriamanitra ho an'ny zaza ary ho anareo ray aman-dreny koa. Aza matahotra hoy ny Tompo, fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao aho ahy ianao. Ary hoy izay fiangonana aminareo hoe entoka dia izao an'ny tompontsika ity zaza ity. Amen. Petraka ny fiangonana dia mandroso mankeo amin'ny rakitra fahasoavantsika. Dahary. Feo zava-maneno. Avy hatrany eo amin'ny antsoina hoe asan'Andriamanitra tsika dia avy hatrany dia arosotsika aloha reto fiarabana mariazy dia ao koa ny fanoloran-jaza reto avy eo dia lazay voalazaina ny raharaha fiangonana mba hirindra tsara ny asa zay dia zay vao arabaina ianareo dia anirina ny fiarabana anareo zay vao milaza ny raharaha fiangonana ny braon'ny fiangonana dia tsika hanao hira 300 zay fa haitsika zany andininy voalohany ihany atao amin'ny feon'ny FFPM le feon'ny tena izy zany dia ao anatin'izay mitsangana ny mariazy vita mariazy mba ho arabaina ndahary. Feon'ny FFPM fitia FFPM dia miezaka tsika mirazy tsara arak'ilay feon'ny FFPM zay. Eny ary fa dia miarabanareo ry feon'ny FFPM zany nareo. Miarabanareo mivady vita mariazy soma tsara teto amin'ny fiangonana tamin'ny 20 Desambra Randriana Alza Rijany Eunice Rasolofar-Jaune fitahina Sarpidy dia manantitra ny araba ho anareo zay ary mivavaka ho anareo. Ataontsika hitsangana hivavaka ho an'ireto vita mariazy. Jesosy misaotra anao zay fa vita mariazy teto am-piangonana ny zanakay dia mananteny zay fa tokantrano mahafinaritra feno ifanahinao ary ifanaja sy ifanoa zany tokantrano zany. Tokantrano anjakanao anjakan'ny fitiavana sy ny fifanajana. Ta io ny tokantrano reto zanakay reto fa vao manomboka izy zao ka dia mba ho tsara fanomboana, ho tsara fiafarana ary androso lalandava amin'ny fanomponanao sy ny fitiavananao. Dia ho avy ny taranaka izay omenao dia taio ao amin'i Jesosy Kristy koa ny taranany ahita fitio masonao ka taranaka vanona tokoa eo anatrehanao. Taio izy mivady sy ny ankonany mba ahita ny soa tsy lahatra ho anisan'ny olona mahantra na sahirana fa ilahatra ho anisan'ny olona izay lazain'ny olona hoe sangany. Satria efa nampananteny izany ianao fa tsy ho rambony fa ho lohany ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Koa dia amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo sy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika dia miarabanareo vady zay navita somatsara ny mariazy nareo tain'Andriamanitra. Marina tokantrano marita hatramin'ny farany dia mindro men'ny fiangonana nareo ty baiboly ty ho fanomezana sarobidy
hovakianareo sy iainanareo ao amin'ny tokantrano. Tena Andriamanitra ry izy mivady. Azo toerana toboka. Zao ndray antsika dia tonga amin'ny fanoloran-jaza 8 sy 700 andininy voalohany. Fa resaka fanoloran-jaza dia resaka fampidirana ho anisany. Zany hoe rehefa miresaka hoe anisany zay dia resaka fampitomboana isy zany. Fa ny batisa dia resaka sakramenta fandraisana ny zaza ho kristianina, ho anisan'ny fiangonana, ho tena ao anaty fiangonana. Resaka sifra zany ny anankiray, fa ny anankiray resaka teolojia. Ndawara. Efa namalala mpifaliana no andraisantsika ny reto ray aman-dreny zay tondra ny zanany voateraka ho an'ny tompo ireto. Dia izany moa dia noho ny fanondrin'ny ray aman-dreny hisaotra n'Andriamanitra tompony fahavelomana fanomeny zaza, ary noho ny ray aman-dreny te handray fampaherezana ihany koa teo anatrehan'ny fiangonana mba mahatomombana tsara ny fitezana ireto zaza ireto. Dia miarabanareo zay nomen'Andriamanitra ny fara. Dia hoy ny soratra masina hoe fa ianao no nampivoaka avy tany Ekibo, nankinina taminao hatrany am-boka, hatrany Ekibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'ny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ho an'ny Tompo, ho hatolotra ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Aoka hivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay noho ny fanolorany ray aman-dreny reto zaza reto tao anatrehanao, ary makasitraka indrindra anao noho ny famindramponao tsy miova amin'ny taranaka mifandimby araka ny fanekenao. Vavolombelonao ny fianakaviana, ka dia mipifaliana eto anatrehan'ny fiangonana manontolo zay ankehitriny. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao, izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, no ampiditra ireto zaza reto hanampy isa ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Kometeza raha eo hitan'ny ray aman-dreny sy ny mpikarakara azahoany manatotosany asa fikolokoloana sy fanabeazana ireto zaza reto. Mpanjakao tokantrano zao fianakaviana zao, ny teny sy fihetsika mba hampitiavana, atsapahany reto zaza reto ny fitiavan'Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainany andavanandro. Toany fanahy mazoto ny ray aman-dreny, azahoany manolotra ny zanany ho amin'ny sakramenta batisa amin'ny fotoana mahamety zany. Ireto zaza reto koa ane Tompo, ho tsinjovinao na mitoetra na mandeha, na miditra na mifoaka, ary akinina eo ampelatananao ny andro manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao. Dia avaozy isan'andro koa ny herin'ny fiangonana, azahoany mampita amin'ny zanany ny fitiavanao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay mangataka izany. Amen. Ny zaza dia manantona tsiraray nareo raisiko tanana rasanako fa izay miavaka tsara. Ny voalohany dia ny zaza Andrianarivo Velo Roisoa, teraka tamin'ny 13 oktobra 2022 tao amin'ny polyclinique mère et enfant. Ny zanaky Randrianarivo Vanja Naiana sy Rakotonirina Antsa Falzo. Manatona tokoka. Manatona. Avinareo. Ndawara. Izy zay. Nareo very manatona. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy men'Andriamanitra ny fara dia tain'Andriamanitra. Dia indro ny fiangonana manolotra ho anareo roapatsa. Patsa tokoa ny azon'iny. Tain'Andriamanitra. Tsoretina very.
veriny any aloha tak izany koa ny zaza raha kotony zanahary mendrika mitia anahy teraka tamin'ny 30 septambra 2022 taonjotam-penaka zanaky rakotony zanahary mampionina Josefa sy rakoto Armanana Lovasoa Meva. Tarapaina nareo men'Andriamanitra fara ho tain'Andriamanitra dia indro meko anareo koa ny ropatsa avy amin'ny fiangonana mahazo patsa aloha iny ho tain'Andriamanitra misoretsy anareo. Noho ny fataterahany fanolorany reto sazo reto dia miarabanareo ray aman-dreny zay miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ento reto sazo reto ka tario mba hitombo saina sy tena sy fanahy androso fity amin'Andriamanitra sy ny olona dia hoy ny tenitsika malagasy hoe marorota izy dia aoka hiomana ianareo amin'ny sakramenta batisa amin'ny fotoana mahmety zany amen dia mahereza fa rehefa tonga any manaraka dia ataontsika eto any da azo mipetraka nareo. Anao ny fiarabana dia ifampiarapitsika tsika rehetra arabo ny olona akaikinao eo araka le fafanaontsika moa zany tsy misy resaka hoe izy akory fa raha ohatra ka olona fantatrao moa zany akaikinao dia fatafata ny anaranao dia tsy miteny ny anarana ntsony ianao raha tsy fantatrao dia mba miteny anaranao ianina ny anarako dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy samy laza ny lazainy olo akaikinao lapaina fiadanan'i Jesosy Kristy aminao zanaky malala Jesosy fafantamin'ny anaranao zay aminareo zanaky malala miaraba tsara tia am-piangonana nge fampitsikitsiky tsara fa tsy mety ny sobakaka mamanga rafozana ny vanginina moty zany ny mpamango fitirika dia misaotra antsika mizany rehetra dia miarabantsika rehetra tsy misy vahiny moa atao anatin'ny fiangonana fa dia samy tompotany daholo tsika satria samy zanak'Andriamanitra. Zao tsika dia tonga avy hatrany eo amin'ny fiarabana ny testy ny tanketsa sy ny mpiasa fahasalamana salamina tonga afatra taty amiko hoe tsy hira ononareo fa le natao teo le hira ay eny ary tsy manina viary miteny fiary mankety dia miaraka avy hatrany mpiasa fahasalamana sainareo dia miteny taloha ny zandriny dia miteny avy eo ny zokony da ary mpiasa fahasalamana koa manana fikambanana antsony hoe mpiasa fahasalamana moa tsika regroupement professionnel ndreo misy dokotera misy mpitsabo misy professeur misy infirmier misy infirmiera misy karazany rehetra mpiasa ny administration any amin'ny hôpitaly etsetraetsetra da ary Tompo ombanao zany teny zany indray no entinay sampana tokopira tanketsa iarabana tsika mpianakavin'ny finoana indray nahatratra izao alahady miavaka izao satria dia alahady ny sampana anankiroa samihafa no entina mbavaka eto amin'ny fitandremana dia ny sampana tokopira tanketsa izany ary ny fikambana mpiasa amin'ny fahasalamana koa dia miarabanareo fikambana mpiasa amin'ny fahasalamana izahay ary tompo ane amery anareo satria tsy mora ny andraikitra izay sahaninareo eto amin'ny firenena ny tompo omba sy tainareo mandrakariva ety ampiandohana dia maneho fialatsiny ny filohan'ny sampana fa noho ny adidy sy andraikitra izay sahany dia tsy afaka manatrika izao fotoana izao izy tsy hanay sampana tokopira ny tsy saotra an'Andriamanitra noho ny fitondrahan'ny sampana sy ny mbola ijoroan'ny sampana trano nandritra izay raika amby 30 taona izay any koa inonay fa mbola eo foana izy mandritra ny taona maro isaorana ihany koa ianao ray aman-dreny mpitandrana izay miaraka amin'ny braony fiangonana izay tsapanay fa mitondra mbavaka trano ny sampana ianareo
ary indrindra mamezao fotoana manokana sarobidy eo amin'ny fiainan'ny sampana izao satria fotoana toy izao no ahafahana mampafantatra ny fototry ijoroan'ny sampana. Ny sampana tokopira tanketsa dia mijoro amin'ny finoana Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona ary mitory ny filazantsarany amin'ny alalan'ny hira amin'ny mahatokopirana mazava ho azy. Araka ny teny faneva ijoroan'ny sampana dia ny hoe hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa. Tsy eto anivon'ny fiangonana Salema ihany anefa izany, fa eny amin'ny fiangonana maro sy toerana maro izay efa aniran'ny tompo anay. Ny sampana dia mijoro ary miasa ihany koa ary manao ny adidy izay tandrify azy. Ka marika izany finoana rahana azy izany dia manolotra ny adidinay izay hoentina manao ny asa fanorenana eto amin'ny fiangonana. Alohan'ny amaranany fandraisam-pitenenanay dia tsy hainay tsy hisaotra ireo birao namana izay manao ny atsio zavatra ny sampana, mijoro ny vavolombelona ny fitiavan'i Jesosy Kristy amin'ny alalany andraikitra maro izay sahan'izy ireo eto amin'ny sampana. Fa indrindra ianareo rakizy izay tena manao ny asan'Andriamanitra amin'ny fo sy amin'ny talenta izay nomeny tompo anareo. Aza matahotra ho ny tompo fa momba anareo aho, ary tsy ho foana tsy akory ny fikelezanaina amin'ny asan'ny tompo. Ary koa ny salamy faharaiky amby 20:107 ny tompo ane hiaraka aminao sy hitandrina anao. Manentana ary izay sampana tokopira ankehitriny ho anareo izay manana talenta sy tia mihira fa indrindra tia mitory ny filazantsarany Jesosy Kristy, dia isaky ny alahady izay no mivory amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 4 sasany manaova ny asan'Andriamanitra ka tongava midira sampana. Ety ampamaranana ary dia manentana izay tanketsa. Misy ny concert de Noël izay homaninay sy ireo sampana namana iarahan'ny braony eto amin'ny fiangonana koa izany, ka tongava ary isika hifanohana amin'ny asan'Andriamanitra ary manantena sady izay fahatongavanareo. Misy ny fanomezana surprise ho an'ireo izay ankizy latsaky ny 10 taona 20 mianadahy izay tonga voalohany. Tsy ny kilalao akory mahafinaritra angamba fa ny fideranan'Andriamanitra no zava-dehibe amin'izany. Izay ary no lava, izay no fohy, izay no azo ambara fa dia makasitraka indrindra tompoko. Indramiko ilay teny skoty fa somary novay kely fotsiny manao hoe tanketsa ray andro, tanketsa mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra. Amen. Mpianakavy finoana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Efesiana 2:10 tapany A amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa asa ny isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Izany no entina hiara-banantsika ary izany koa ny teny no fidiana ho raisina hiaina ny fikambanana tamin'ity taona ity. Voalohany teninay dia fisaorana n'Andriamanitra tompony zavatra rehetra nanome saina, hery, tanjaka, fahasalamana mbola mampijoro ka nahavitana ny asa izay napetrany. Misaotra ny mpitandrina sy ny birao, ny fiangonana ary ny fiangonana ray manontolo nanome ny fotoanana ary indrindra ahafahana mitondra mbavaka amin'ny fikambanana. Fahatelo dia misaotra ny mpikambana rehetra ihany koa, na ny tsy ao anatin'ny mpikambana ara izay niara-ny ombona tamin'ny zavatra rehetra, ny fanohana trany ka nahavitana ny asa sy ny adidy izay napetrak'Andriamanitra. Ny momba ny fikambanana dia fikambanana nijoro tamin'ny 12 Jolay 2022 ary sitrapony tompo izahay dia ankalaza ny 15 taona amin'ny 1922 ko mangataka vavaka amintsika rehetra. Inonareo asa sahan'ny fikambanana? Voalohany indrindra dia ny mitory ny filazantsara manohy ny asan'i Jesosy eo amin'ny samy mpikambana amin'ny alalan'ny fitaizam-panahy, manao ny asa fitoriana sy ny tafika masina miaraka amin'ny AFF. Dia misy koa ny fampianarana sy fitaizana fahasalamana konselinina zany amin'ny samy mpikambana na eto amin'ny fiangonana na amin'ny sampana samihafa izay milanay. Manao ny asa sosialy izay eto anivon'ny fiangonana sy ny enan-kasina mitsabo ireo madiniky ny tompo. Farany mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiangonana, ny fanorenana
ary indrindrindrindra eto amin'ny fanorenana ny centre sociomédical. Izavy ary ireo mpikambana, ny mpikambana dia izay rehetra miasa na mianatra ao amin'ny sehitry ny fahasalamana tsy akanavaka na any amin'ny hôpital zany na amina ny centre médical rehetra, ao anatin'izany ny paramedy na ny mpamafatranina inona rehefa miasa amin'ny sehitry ny fahasalamana dia anisan'ny raisina ao anatin'izany mpikambana izany. Ireo izay maniry sy tia ny asa amin'ny fikambanana ihany koa na tsy ao anatin'izay aza dia mandray an-tanandroa izahay ka vonona hiara-miasa aminay sy manaraka ny fitsipiky ny fiangonana sy ny fikambanana. Eto azy izay dia manentana miantso anareo rehetra izay rehetra tafiditra ao anatin'izay mba hanatevina ny asa amin'ny fikambanana fa nitao-trano tsy vitany irery. Ampiasao amin'ny tompony talenta sy mifanomezam-pahasoavana izay nomeny anao. Ndao hiara-iasa satria mitovy viana mitovy tanjona ihany isika ary aza levina ny talenta nomenanao. Vonona izahay ny andray anareo na izao anio izao ara dia manasa anareo iombona aminay rehefa rava avy eo atsy amin'ny akany. Farany indrindra dia misy tolotra ho an'ny fanorenana ao anatin'ny fiangonana ivelany zany izay votsirambony tananay omena amin'ny fiangonana. Dia filazana kely vetivety hoe hialana itsiny kely ny amin'ny asa izay nataonay maly ny fizahana maso satria nisy olana ara-teknika dia tsy vita maly fa olazaina amintsika eto ihany fa mety ho amin'ny sabotsy na sabotsy faharoan'ny volana janoary ny anatosana azy. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Soran'Andriamanitra zany tsika ny amin'ity andro lehibe eto amin'ny fiangonana ity ny tena marina moa zany dia manasongadina ny antsoina hoe asa ao anatin'ny fiangonana zany. Ao ny akitopira tankeza zay asa fitezana ny ankizy sy ny tanora mba hitombo ao amin'ny tompo ary ho tonga mpanompon'Andriamanitra mahatoky eo amin'ny asa sy ny andraikitra zay sanina ty amin'ny fiangonana. Eo raha teo moa ny fideranan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Ao ianareo mpiasan'ny fahasalamana regroupement professionnel moa io zay azahoantsika manao asa mivaingana eo amin'ny fiarahamonina araka le voalazan'ny présidenteny fahasalamana teo moa zany dia hoe misy projet misy tetikasa lehibe eto amin'ny fiangonana ny ananganana ny antsoina hoe centre médico social ngedabe eto amin'ny fiangonana dia efa io ny trano fa manomboka manao azy tsika io raha sitrapon'Andriamanitra dia afaka fotoana foy de fosy izany dia andeha ny dalina voalohany ao amin'io zany hoe efa ho azo ampiasaina ny trano ambany-drihana rehefa kelikely dia makeo amin'ny rihana voalohany tsika. Io rihana voalohany io no anaovana ny centre médico social eto amin'ny fiangonana dia makintsika amin'ny tompo zany ho tanteraka soamantsara ny fikasana. Dia miaraba nareo rototo zay ao ny atopira tanketsy miaraba nareo zay ary marina zany hoe tanketsa ndray andro fa dia tanketsa mandrakizay mpanompon'Andriamanitra ndray andro tsika dia mpanompon'Andriamanitra mandrakizay dia taontsara zany voady sy fikasana reo zany. Takizany keo ianareo mpiasa fahasalamana tsy hoe tsika fotsiny no misehitra ao dia mitsabo ny olona fa tsika koa mba mitsabo tena ao anatin'izany rehetrarehetra zany mandray ny an' Jesosy Kristy dia manamboatra ny fiainantsika ihany koa miaraka amin'i Jesosy Kristy tsika rehetra. Misaotra nareo rehetra amin'ny fanolorana ny tolotanana ho amin'ny asa fanorenana. Asa fanorenana moa tsy vitan'ny olona rery io fa dia manao tsika satria asa tsika io nampanaovan'i Jesosy atsika dia ataotsika amin'ny fitiavana zany amin'ny fifaliana ary dia faly zay mandray hatrany ny fitiavanareo amin'izany. Reny moa dia fa mandeha makany amin'ny asa raha teo petsaka ny asa miandry atsika ary mahatokytsika fa eo ampelantanana zany rehetra zany. Tsakantsika fiangonana hivavaka vavaka zay ho an'reto zanakay reto ao ny atokopira tanketsa maro ny tanora ao misy any ny olona vitsivitsy olona lehibe vavaka zay ho an'ireo tompo ahita fitio masonao reo ka androso fatratra amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ahavoka-tsoa ho an'ny fiangonanao sy ny fitorinana ny filazantsara
taio ny fahasalaman'ireo zanaka ireo, ny asa ny ho an'izay miasa, ny fanabiazana azy, eny izay rehetra kasainy dia tanterao araka ny aben'indra fonao. Fa afak'izay ho an'ireo mba ho tonga lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatra ny fahafenon'i Kristy izy rehetra. Dia io ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana izay misehatra amin'io lafin'ny fahasalamana io, asa sarobidy saropady, satria famelomanain'olona, fikarakarana ny aina, misaotra Jesosy, fa manana izay manana an'izany, fikamanana mpiasan'ny fahasalamana izany apetraka eo aminao izy rehetra, ny birao, ny mpikambana, aefa be mandrakarivo amin'ny asanao, ary ho hiteny amin'izy ireo fa toan'i Kristy izy, mitsabo ny marary, manasitrana ny maratra, ary mitoro ny filazantsara amin'ny malahelo. Dia mivavaka izay ho an'ny tanketa sy ny mpiasan'ny fahasalamana, ho eo ampela tananao zany ary tsorava ny taona fa ho tahinao lalandava. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Dia mandray tanana anareo zay mariky ny fiarabana, fampahirezana anareo rehetra. Tain'i Jesosy, tokopira, tanketsa sy ny fikamanana ny mpiasan'ny fahasalamana. Andriamanitra zanako alala. Tain'i Jesosy. Nareo fa so reraka ambony any dia misaorana tompotsika no fahatanteran'izany fotoana izany dia mbola manatitra ny firaritsoa nareo rotota. Manaraka izany dia avy hatrany dia lazainy zao na raha ny fiangonana aorianan'izay dia sady miaraba azy ireo tsika, miaraba ny fikamanana Gideona raisam-pirenena. Misy vitsivitsy moa zareo tonga mba mitsangana kely azy vady dia miaraba anareo tompoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mirary ny soa nareo nareo moa zany manana asa fizarana ny tenin'Andriamanitra indrindra fa ny testamenta vaovao, ka dia ho tahin'ny tompo zany fizarana ny tenin'Andriamanitra zany ahavontsy fanahin'olona maro. Tain'Andriamanitra tompo miaraba anareo. Vita ny raharam-piangonana avy hatrany dia miteny nareo taka an'lefa mahazaratsika moa tahakako ihany fohifohy kely daholo ny fiteny laoara. Enery aterina ny fiarabana ho antsika rehetra mpianakavin'ny finoana amin'ity alahady mialohan'ny krismasy ity, alahady fahatelo moa dia araka ny fandaram-potoana fiangonana misy ihany koa ny asa sy fampahirezana izay ho totosaina rehefa avy eo anatin'ny fanompoam-pavahana. Miaraba anareo mpiandry izay hitondra zany asa sy fampahirezana izany. Manatitra ihany koa ny fiarabana ho an'ny atokopira tanketsa sy ny fikambanana mpiasan'ny fahasalamana zay tsy ho lava tentsony aho efa feno sy ampy angamba ny nambaranay amany ampitandrina teo dia mirary sosy ny tsara indrindra ho anareo totosa ny asa zay ny fitiahanany tompo anareo ny amin'ny fitorinany filazantsarankira ary eo ihany koa ny amin'ny fitsaboana ny olona rehetra ho anareo mpiasan'ny fahasalamana. Fisaorana avy amin'ny sampana sekolelady. Ny sampana sekolelady dia misaoran'Andriamanitra lehibe indrindra fa totosa soamantsara ny alahady ny sampana tamin'ny alahady lasa teo, makasitraka ary misaotra indrindra ny fiangonana manontolo, ny ray aman-dren'ny mpitandrina, ireo ray aman-dren'ny mpianatra zay nanohana sy nanampy tao anatin'izany fitondranam-bavaka ny sampana sekolelady izany. Dia ny tompony amaly fitia ho anareo rehetra ary ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Tahaka izany ihany koa ny sampana lehilahy kristianina zay misaotra antsika rehetra tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny bazary de Noël zay nototosaina omaly teto amin'ny fiangonana. Teo ihany moa no ireo nandray anjara tamin'ny koba moa zany zay nataon'ny sampana lehilahy kristianina dia nisy ny fisariana gisa zay nataon'zareo teo dia tsara ihany zany nampahafantaranareo fa ny laharana fa 13 zany no nahazo an'izay gisa izay zay nividy an'le koba zany tamin'ny 5,000 ariary sy ny 10,000 ariary dia avy hatrany dia nanao tafiditra tao anatin'ilay fisariana. Dia io numéro 63 io zany
no nahazo an'le gisa tena gisa io fa tsy gisa mainty akory ka. Ny vondrana fototra laika manao an'ilay bûche de Noël, an'io zany no farany andraisana ny commande zany ao amin'ny Jean-Jacques ao zany no manoratra anarany isika ao amin'izany famandriana ny bûche de Noël zay karakarain'ny vondrana fototra laika izay. Amin'ny alakamisy amin'ny krismasy moa zany no izarana io bûche de Noël io. Ny fandaram-potoana mahakasika ny herinandro sambatra manomboka raha riva zany amin'ny ora sasany arak'izay fanambara teo ny concert de Noël zay karakarain'ny tokom-piratany ketsaka nefa dia andraisan'ny sapana sy ny fikambanana rehetra anjara ao anatin'izay. Dia manasantsika fiangonana moa zany hiaraka iombony etondray hiara-paly ao anatin'izany concert de Noël izay. Ny alarobia faha-efatra amby roapolo ny volana desambra tahaka ny fanaon'ny fiangonana rehetra ny amin'io sasakalina marina fa tsy dia andry ny sasakalina eto isika noho ny filaminana sy ny ohatran'izany fa sy ny fanomanana ny krismasy. Fa na izany aza dia miombona amin'ny fiangonana rehetra isika mba makalaza an'izany hoe 24 alina izany tahaka ny fanaon'ny fiangonana rehetra. Isy tantara fohy zany zay olalovan'ny dekona ao amin'ny groupe 6 ny mpampianatra sy ny mpanabe, ny sekolalady, ny sampatia, ny SK 4FK ary ny tokopira rehetra ao anatin'ilay tantara fohy izay mitondra lohateny hoe krismasy fanovana sy fanavozana. Dia hitomana antsika rehetra ihany koa moa zany mba hanotrina an'ireo zanatsika ireo zay milalao antsehatra an'izany tantara izany. Ny manomboka rahampitso zany dia isaky ny amin'ny anora sy fahefany no miditra ny fiangonana ao anatin'izay le hoe herinandro sambatra izay. Ny raha riva no amin'ny ora sasany fa ny manomboka rahampitso latsinainy, talata, ny alarobia dia samy amin'ny anora sy fahefany avokoa. Ny alakamisy krismasy tsy misy fiovana ny fidiran'ny fiangonana fa miditra indro tahaka ny mahazatra isika amin'ny anora sasany sy amin'ny sivora sasany. Mitoy hatrany mifarana an'io moa zany mifarana amin'ny alahady ny fandraisana ireo fanomezana avy amintsika ho amin'ny fizarana vatomamy zay avy amintsika ihany moa no hividianana andreny vatomamy zay zaraina rehefa krismasy reny, zay le mifampizara ny mamy eto isika rehefa krismasy tahaka an'ireny. Tahaka zany koa ny fanomezana ho an'ny sahirana afaka apetrakitsika amin'ny Jean-Jacques ao reny fanomezana zay atolotsika ho azy reny izy. Ny valopy krismasy zay ho an'ny fanorenana moa dia mbola afaka mandray isika, mbola misy ao arak'izany nambarako zany ho an'ny fanorenana io ho amin'ny asatsika dia mitondra mba afaka mandrakariva izany asa fanorenana zany isika. Fanamasinam-panambadiana zay ho totosaina amin'ny sabotsy faha-7 amby roapolo volana desambra ho avy zao amin'ny folo ora sasany eto amin'ny fiangonantsika dia ny fanamasinam-panambadian'ny fanjo Hermino Landiniaine zafady fanjo Hertina tokony aina sy Ranivo Armalala feny miora nantenaina amin'ny sabotsy araka nambarako teo zany sabotsy faha-7 amby roapolo volana desambra amin'ny folo ora sasany maraina. Noho ny fahatanterahany fanamasinana fanambadianay dia fifaliana ho anay ny manolotra izao rakim-pisaorana izao zay mitetina 150 000 ariary zay mitsinjara toy izao 50 000 ariary ho an'ny ray aman'ireny mpitandrina, 80 000 ariary ho an'ny fanorenana, 20 000 ariary ho an'ny sampanasa SK 4FK ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ndao ary mirosy ianao kidy ahoana. Raha tovy Elson aingo lehilahy izy io tsy mino ny fisian'Andriamanitra na hoe athée, mpanao magie noire, mpandoro baiboly fa ny baiboly nomeny Gideon raisam-pirenena dia ohatran'ity zany. Io ihany tsy nidorany satria nanana tamin'ny teny anglisy izy dia ny anarany teny anglisy hono ny tsy nandorany azy. Nisy fotoana ity lehilahy ity saika matin'ny fitsaram-bahoaka noho ny ditra noho ny adalana
ary ny fanenjehana balina eran'ny tanàna tany vatomandry no miseho ny tantara fa ny sitrika tao ambany tanin'olona izy tao ambany tranon'olona zay ny tsy nahafaty azy ary ny ampitson'iny dia tsaroany ilay teny voarainy tao amin'ilay baiboly amin'ny teny anglisy ohatran'ity hoe fa Kristy no antony hahavelomako. Filipianina toko voalohany 1:20. Ary rehefa tsy maty ny fokon'olona izy tao amin'io andro io dia nanolo teny izy ho an'i Jesosy Kristy ary tsarony le hoe fa Kristy no antony hahavelomako. Io no lasa teny filamatra tamin'ny fiainana ary mbola ny aminy le baibolin'ny Gideona mandraka ankehitriny. Lasa pastera iratovo Elson Aingo ankehitriny ary mitory ny filazantsara nanerana Madagasikara izy efa hatrany ampitan-dranomasina azy. Zany no fiasan'ny tenin'Andriamanitra manova olona ny tenin'Andriamanitra. Mangataka an'ireto Gideona namako sy auxiliaire hitsangana eny am-pitoerana fa hiraba amin'ny fiangonana isika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia faly miaraba anareo fiangonana manontolo zahay dia ny fiangonana efitsika Salema vaovao misaotra ny amin'ny fiarah-miasa antsika miaraba manokana any pasteur Randriamsata Roger ary miaraba koa ny birao amin'ny fiangonana misaotra tamin'ny famelana anay akaty aminareo. Aoka hipetraka ny Gideona sy ny auxiliaire. Inona moa no atao hoe Gideona iraisam-pirenena na ny Association Internationale de Gédéon fikambanana izahay fa tsy fiangonana, tsy antoko mpinoana, tsy antoko mpivavahana, tsy anara-piangonana fa fikambanana lehilahy tena resy lahatra ny amin'ny tompo ary lehilahy manana antonasa mazava mihoatra ny 120 taona manerana Madagasikara zay ary manompo miaraka aminay ny vadinay atsona hoe auxiliaire. Tokana ny tanjon'ny fikambanana Association Internationale de Gédéon dia ny amabo ny fanahany very mba ho tafaverina ao amin'i Jesosy Kristy, mba ho azony ny famonjena. Zay ihany no antom-pisinay. Zahay reto zany dia ohatra ny rantsan-tanany fiangonana ihany, any amin'ny toerana tsy vita amin'ny fiangonana any no alehanay. Sehatra 5 no izaranay maimaimpona ny baiboly sy ny testamenta vaovao. Dia voalohany any amin'ny sekoly mety efa nahazo ohatran'ity ny zanakitsika, misy amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy. Ny faharoa any amin'ny toby miaramila, any amin'ny polisy na zandare na sapeur pompier na garde forestier na douanier zay manao fanamina rehetra. Fahatelo any amin'ny hôpitaly ary fahaefatra any amin'ny hôtely misy fandrimbahiny dia mametraka baiboly zay eo andoham-pandriana amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny allemand ary indrindrandrindra any amin'ny fonja satria tsy misy foin'i Jesosy ho very na dia ray azy. Ry havana, marina aminay Gideona ny hoe be ny vokatra fa ny piasa no vitsy. Reto mba tianay hifampizarana aminareo. Voalohany, mila vavaka zay tompoko. Mila inona zay? Mila vavaka zay. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mifampivavaha ianareo. Na dia tsy fiangonana aza ny Gideona dia mpiara-miombonantoka amin'ny fiangonana, amin'ny asa famonjena fa na eto ambavaka ity ministera ity. Faharoa, ary ity tiako tsindrina manokana, mila namana zahay, mila namana zay. Tena vitsy kely zahay ato amin'ity fikambanana ity. Eo amin'ny 10 mahery kely eo fotsiny ny isanay nefa amin'ity tao-piasan'ity ohatra boky 1,600,000 no zarainay. Ry havana, miantso antsika lehilahy vonina ombambady na mpitovo, vonina natevin-darana ny Gideona. Zao mba tiana lazaina anareo, aza matahotra fa tsy hoe rehefa lasa Gideona dia tsy vita tsony ny asan'ny fiangonana. Za amin'ny teny zao dia dekona, misy namanao loholona, misy namanao filohana sampana, misy namanao mitanandraikitra lehibe any amin'ny fiangonana, ka tsy hoe rehefa lasa Gideona dia tsy vita tsony ny asan'ny fiangonana. Vita foana ny fanompoana an'Andriamanitra aty am-piangonana. Raha voniny ianao dia manantona anay rehefa mirava na manantona amin'ny pasteur. Fahatelo, lazainy mazava aminareo
fa zay omenareo rehefa mamango ohatran'izao zay zay omenareo anay a zay vola omenareo anay a dia io no anotanay anty tenin'andriamanitra ty ny fiangonana zany miara-miasa aminay manome anay a dia zay manotany ty a manao impression zany ary mizara maimaim-pona amin'le sehatra anankidimy no lazaiko teo ndao re ifanampy ndao ifanampy mba manomeza ho famonjena fanahin'ny olona zay vitanareo dia raisinay a antanandroa tsarovy fa raha manome anao zany dia manome mivantana ho amin'ny famonjena fanahy anankiray manova olona ny tenin'andriamanitra ary tsy misy afa-tsy ny tenin'andriamanitra rery any a no afaka manova ny fiainan'olona misaotra anareo ry havana no ny faharetanareo a misaotra ny amin'ny fifantohana ho an'andriamanitra rery ny voninahitra dia misaotra ny tompontsika noho zany rentsika rehetra zany rentsika ny tenin'andriamanitra rentsika koa mpanompon'andriamanitra manentana antsika reny man'andriamanitra rery any ny voninahitra rosotsika izao amin'ny asa manaraka dia ny fanolorantena ho an'andriamanitra fanavaoza mpanolorantena amin'ny alalan'ny rakitra zay hoentintsika manao reny asa samihafa tia amin'ny fiangonana ireny dahoary tokopira manana hira nareo a hira rakitra dahoary zanaka Desire my
navao ny fanoloratenantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Ndre toy izay tompo manavao ny fanoloratenanay amin'ny alalan'izao fanaovan'rakitra zao mba anaovana ny asanao tanteraka ny sitraponao torina ny filazantsara dia mafisinay itony indray ny valiteninay ny amin'ny antsonao manao hoe tiao irao aho raiso tompo fa fanaty sitrapo na ny tenanay na ny vola mankarena amin'ny anaranao Jesosy amen. Masotoera tompo. Aoritan'ny vavaka fangatahana dia vetrantsika dia mandroso amin'ny asa sy ny fampahirezana ao anatin'ny fotoana foy ihany ho an'izay mandray fampahirezana moa zany dia tena mandray tokoa arak'izany sika aza mifitifidy mpiandro fa zay mahaelantsika indray fa dia zay eo akaikitsika eo dia ireny no androsoana diakona moa fa mpianariko foana zany hoe ny diakona dia manala ny fanamina rehefa iasa dia tsika vavaka riavana tonga amin'ny fotoana ny vavaka fangatahana zay Jesosy ianao moa nampirisika anay hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo zany. Fantatray fa marina zany teninao zany ary efa namarinonao nandritry ny taona marobe zany teo amin'ny fiainanay nomenao zay nilainay nomenao zay nangatahanay zay tsy mahasoa anay no tsy nomenao anay fa zay rehetra mbola mahasoa anay dia nomenao anay ny sakafo hoaninay isan'andro nomenao anay ny fitafiana ny vatanay ny trano ialofanay ny fahaizana mampahalalana nomenao anay ny zanaka nomenao anay ny fifaliana valimbavaka avy aminao re nomenao anay ny fiangonanao zay antom-pisinay ny manompanao amin'ny fiangonana Jesosy misaotranao zay fa ankehitriny koa dia mbola misy zay tonony ny molotra eto anatrehanao sy iriny ny fonay indro ambaranay sy aborakay aminao zany any amin'ny vavaka mangina ataony tsirairay miaino ny vavakay tompo dia misaotranao sady zay no ny amin'ny valimbavaka omenao anay matoky zany zay manateny zany zay satria Andriamanitra tsy mahay mandainga ianao araka ny tenin'ny soratra masina raha teo dia mametraka ity fiangonana ty eo ambany fahasoavanao zay taio ny fiangonanao ahitany soa ahitany tsara ary ho mpitoro marina ny filazantsara ho mpivavaka tsy miambaamba fa tena manana an Jesosy Kristy taio ny FJKM ho vavolombelona eto amin'ny firenena fa eto ianao manjaka eto ianao eny taio ny firenenay tompo matoky anao zahay mametraka eo ampelantananao ny ho avy nyty fiangonana ity zay fa eo ampelantananao zany vavaka izany dia entinay eo anatrehanao ary tononay ao avokoa ireo rehetra olo malalanay ny mpiara-mivavaka aminay ny atokopira tanketsa ny mpiasan'ny fahasalamana sy reo sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana Jesosy mahatoky anao zay farananay zany vavaka zany amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe raha ianao zay ny an-danitra fa masinina ny eny anaranao tonga ny fanjakanao tao any sitraponao tiantany io tahaka ny eny an-danitra eo any an'io zay nasaza ao anay ary mamelana elokay tahaka ny namelanay zay ny eloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Dia ho ambiny-bavaka tsika tompo koa omeny tompo valim-bavaka satria dia miroso amin'ny asa sy fampiarezana mailamelaka tsika fifoazana manatanteraka zany nefa tsy mikoropaka inko fa asan'Andriamanitra moa zany tsika tao fiangonana moa fa zatra miaina an'izany ka
ny tsodrano rehefa mbola tsy voaray ny tsodrano dia tsy mandeha fa miandry hatramin'ny farany zay maritra hatramin'ny farany no ndahoary dia mifitopolo am'zato andiny ny voalohany any Iarivavaka isika tompoko Jesosy Kristy io ho amasinina miaraka amin'ilay raitsiko sy ny fanahy masina amin'ny anaranao. Pisotranao zahay fa manaiky anatrika eto ianao hiara-iasa sy hampahery ny olonao. Mamondrafo amin'ireo vahoakanao Jesosy jiovy amin'ny ranao masina izy ireo mangetahitanao ny fanahy maniry anao ny nofony ka hita rano velona avy aminao tokoa Jesosy zay rehetra mangetahitanao. Oka ny fanahinao masina hanazava ny foniny olona hampahery ny mpiasa ary hanapaka ny teny mpahefana ka hita ny voninahitra ao Jesosy zay rehetra miandry anao tokoa. Tsisy miafina aminao Jesosy momba n'izy ireo tsirairay avy ka meteza ary hiara-iasa amin'ny mpanomponao mba hisehony ny voninahitra ao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpiandry tsara. Amen. Enoy amin'ny finoana ary raiso ary riavana ny teny mpahefana zay entina hanorenana an'izao asa masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataoniko. Ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izao makany amin'ny ray. Ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Ary raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny jidiko ary izao angataka amin'ny ray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy fahamarinana zay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Aro izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitorimy filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjeny fa izay tsy mety mino elohina. Ary izao famantaran'izao no anarak'izay hamoaka demonia amin'ny anarako izy hiteny zay tsy mbola hainy izy handray menarana izy ary na dia misotro zava-mafaty aza izy dia tsy hampaninona azy izany. Hamedra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka mipetraka kavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitoroteny eny tontolo eny ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra ary na inona vanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no haingona androana telo amin'ny anarako dia ao foana eo. Ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilazana izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy
raiso ny fanahy masina na elokiza no avelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy avoavela izany. Amen. Mbola iombom-bavaka isika ry havana. Jesosy Tompo, misaotra anao fa miteny-pahefana anorenana zao asa masina izao, satria ny teninao no efa nanehoana ny voninahitrao tamin'ny toerana maro, tamin'ny olona maro, ary mbola miasa mandraka kehitriny ianao. Masina ny teninao, teny fiainana mahatonga fahariana vaovao anatinay, fa nilo ny tongotray ary fahazavany lalanay, teny sabatra roa lela ety mandresy ny mpanjaka ny fahamazinany eny amin'ny rivotra. Raha hodidina ny asany maizina izay tsy mahavokatsoa, dia ny hery ny fanahinao masina ny hatateraka izany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, rehefa vao miteo amin'ny hazo fijaliana, tompony tompo, mpanjaka amin'ny mpanjaka, Andriamanitra vela, tompony hery sy ny fahefan'entry ny an-danitra sy ety an-tany. Anaran'i Jesosy Kristy, no andidily sanoana anao ry Satana, mivoaka misaotra n'Andriamanitra izao ianao. Eto miaraka aminao ny firongona rehetra, ny lainga, ny fitaka, ny tsy finoana, ny fisalasalana, ny fanaratsy rehetra, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala ny sampy, miala ny fiantsaram-belatsy, miala ny aretina rehetra, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hivavaka isika ry havana. Zay Jesosy, ny tenim-pahefana no ny fandroana ihany koa ny asa ratsy ny Satana rehetra. Jesosy Tompo indreto ny vahoakanao manetry tena eo anoloany ny voninahitrao, matsiaro menatra sy mangahiahy tokoa satria nateraka tamin'ny otaka malaky mivily anao ratsy. Mamindra fo amin'ny vahoakanao Andriamanitra, matsiaro mavesatra entana ary ivesarany io tanatao, trotraky ny adi-piainana ary very-hevitra ka tsy afa-mitraka akory. Akany amin'iza moa izy ireo Jesosy? Eo aminao ihany ny mahatsara azy. Koa ianao rery no manaisitra ny olonao ary manafazy amin'ny fahoriny sy ny fahantrany. Dia ianao Tompo no aniraka azy ireo anaisitra ny anome ny fanamasinao mba ampahery azy, anafaka azy ihany koa Tompo amin'izay ratsy rehetra. Ekeo ny fangatahany, ny fanolorany tenany hanompo sy hanome voninahitra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Hoy ny Tompo ry havana hoe, makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao amin'ny anareo fitsaharana. Ataontsika ny hira 420 ao amin'ny firana FFPM.
toerana amin'izay mpianatra. Hira anankiray andininy indray dia mifarana ny asa. Varakisika ry Jesosy tomponay eo misaotra anao zahay tsapanay fa niara-ny asa taminay teto ianao ka tanteraka sy ravorary ny asanao tompo ndeo ny vahoakanao zay nandray ny asa sy fampahirezana ny fahasoavanao na irotsaka amin'izy ireo mandrakariva ary ny finoany anao dia itombo isan'andro Jesosy tazomy izy ireo fa ny eo ampelantananao dia tsy misy maharombako ko apetraka ho voninahitra ao zany bavaka sany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ho anao izay nandray ny asa fampahirezana mitsangana andray ny afatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy.
tsara miandry ny famonjeny Jehova amin'ny fahanginana. Amen. Ataontsika ny hira famaranana ny fampavahana, hira fanampy 540 efa voasoratra amin'ny écran io, dia raisina ny tsodrano ary tsy mipetraka tsika raha tsy voaray ny tsodrano. Dawara. Jesus apetraka mina nifanaiako rehetra dia savita hatrizao anatoko tsy misy fetra Jesus apetraka mina Jesus apetraka mina nitukizifana tenana nisitakanua katau na raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotro anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary Andriamanitra ny fanantenana any ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina ho aminareo ny tompo. Amen. Mahasoterana tompo koa avaka mangina isika mametraka amin'ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady endry rery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia tsarovy izany ny fotoana raha hariva concert de Noël irahana amin'ny tanketsa sy ny sampana rehetra fikambanana rehetra ny entité rehetra eto amin'ny fiangonana amin'ny roa sasany manomboka isika. Mahireza ravana malala.